Mankasitraka ny tompona andraikitra. Alohan'ny hamakiko ny teny dia faly miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny teniko. Ary manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia tohizako indray raha ny famakiana ny teny ataon'ny Samuel faharoa mal révision toko farangy ambin'ny folo efa film izy atomboko amin'ny sady mijery baiboly hoe atomboko Samuel faharoa toko farangy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo. Marina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola nanao fahiran'ny tanàna Joab dia nanendry any Oria ho eo amin'izay hitany misy lehilahy mahery. Ary niponina tao an-tanàna nivoaka hiady amin'ny Joab ka nahafatesany ny mpanompony Davida ary maty koa Oria Hetita. Ary Joab naniraka hilaza tsara any amin'ny Davida ny toetry ny ady. Ary nandidy ilay hiraka izy hoe rehefa voalazanao tsara amin'ny mpanjaka ny toetry ny ady ka tezitra amin'ny mpanjaka ary manao aminao hoe nahoana nanakaiky ny tanàna toy izany ianareo raha ny ady. Tsy fantatrareo va fa hitifitra eo amin'ny mandy izy. Fa iza no namely any Abimeleky zanaky Jerobeseta moa tsy vehivavy no nanjera vato fiksoam-bary taminy ary teo amin'ny manda ka dia maty tao tebeza izy. Ko nahoana no nanakaiky manda ianareo dia ataovy hoe Oria Hetita mpanomponao mba maty koa. Vato ambony galina anaty fonoteny izay. Amen. Ajanoko faharoa ambin'ny folo dia eo izay mandray. Teto amin'ny fahaenina ambin'ny folo za teo nandray teto zany dia nanao fahiran'ny tanàna Joab dia nanindry any Oria ho amin'izay hitany misy lehilahy mahery. Eo amin'ny tanàna zany dia raikitra zany dia miaraka tamin'ny Joab. Ary Joab dia avy eo izy rehefa vita ny ady dia izy vao nampandre ny mpanjaka. Ka dia hitantsika tato amin'ny andininy fahafito fa dia maro no matin'ny Joab, nahafatesan'ny Joab maro ny mpanompony Davida. Dia maty koa Oria Hetita. Oria Hetita izay angamban'le vadin'le nalain'ny Davida. Fa namaky anazy ty ihany manko za fa teo tsy naharaka amin'ny fanazavana rehetra ambonimbony tao azafady. Ny soroamandry ery ambony dia vaky toy izao hoe ny nanaovana fahirano any Raba sy ny nakany Davida amin'ny vadiny Oria aloha. Marina zany teniko ka dia matin'ny Joab ihany koa zany Oria tao anatin'ny izay ady teo amin'ny tanàna izay. Ka teto izy teto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia ary Joab naniraka hilaza tsara any amin'ny Davida ny toetry ny ady. Zany hoe teo zany izy naniraka ary tena hoe hiteny tsara sy ampilaza tsara ny olona izay nahita ny toetry ny ady nataon'i Joab eo anatrehan'i Davida. Ary nandidy ilay hiraka izy hoe rehefa voalazanao tsara amin'ny mpanjaka ny toetry ny ady. Zany hoe zay zany niafatry Joab ka rehefa nodidiny arak'izay ka voalaza tsara ny toetry ny ady tamin'ny amin'ny mpanjaka. Hitantsika eto hoe ka tezitra ny mpanjaka ary manao aminao hoe nahoana no nanakaiky ny tanàna toy izany ianareo raha ny ady. Zany hoe raha fantatsika amin'izay ady tokony natao izay zany fantatry Joab ihany fa tsy tokony natao teo akaiky ny tanàna ny ady kanefa
dia natao dia eto izy miteny hoe tsy fantatrareo fa hitifitra eo amin'ny mandy izy. Izany hoe efa manazava ny zavatra tokony iseho, zavatra iseho eo zany izy na dia hoe nataony teo amin'ny tanàna aza ny ady fa izy no namely fa iza ozy izy manontany izy eto hoe fa iza no namely any Abimeleka zanaky Jerobeseta. Mody vehivavy no nanjera vato fiksoam-bary taminy avy teo amin'ny manda amen. Fa izay tokoa lesonantsika tany aloha tany izay ilay nafatesany Abimeleka dia vehivavy tokoa no nanao fiksoam-bary nafatesany tamin'izany fotoana izany ka dia maty tao Tebeza izy. Koa nahoana nanaiky manda ianareo dia ataovy hoe Oria Hetita mpanompony mba maty tokoa. Hitantsika fa arak'izay voalazako izay moa dia nitsiriritra amin'ny vadin'ity Oria Hetita ity tokoa i Davida raha araky ny famakifana azy tany maraina dia tsy nahatazona fakapanahy Davida fa tratran'ny fakapanahy mahery izy ary dia alavo tanteraka teo anatrehany ity ka azony ny vadin'ity Oria ity ary dia tsy tena hoe maty izy zao, maty ilay lehilahy tena maty. Ary any ambany any tsika mbola mahafantatra hoe tena lasa vadiny Davida ve izy sa ahoana. Dia i Davida moa zany araky ny esin'eto dia fantatsika tokoa fa dia tafiditra taminazy ny fakapanahy dia tsy natohatra an'izany izy rehefa nahita n'ity vehivavy ity nandro sy ny zavatra rehetra izay nataony ka tazany satria ilay vehivavy dia tsara tarehy tokoa araky ny voalaza eny ambony amin'izay. Dia raha amiraisina amintsika ihany koa zany dia raha hoe mahafantatra ny fahadisoan'ny mpanompon'Andriamanitra matetika ato tsy maintsy hoe hitantsika amin'izy zao fa marina teo anatrehany Jehovah foana Davida kanefa teto amin'ity andininy toko 12 ianarantsika ity izy dia nisy fahalavoana ary dia tena hoe tsy natohatra fakapanahy. Eto koa tsikany raha misy fotoana isarantsika amin'ny tompo dia tena hoe mety azon'izay fakapanahy izay ihany koa ka dia tafiaraka amin'ny vadin'olona ohatra dia mety tsy atohatra an'izay ihany koa ianao ka mety zavatra hafa koa ny ataonao ny vadin'olona iny mba hazonao an'ny vadiny. Dia anatra lehibe ho antsika ity nataony Davida ity anatra ho antsika ihany ity satria eto dia fantatsika tsara fa tsy sitrak'Andriamanitra tsy sitraky Jehovah ny zavatra nataony Davida teto ary tena nampalahelo ny Jehovah ka dia mbola tsy fantatra hoe any ambany any fa ny lesonantsika moa zany dia mitohy ihany dia ho hitan'ny mpamakafaka sy ny tompon'andraikitra io ihany sy ny mpamintina ny tohin'ny tantara fa ny anahy moa dia najanoko tamin'ny faharoa amby roapolo dia eo indray mandray dia mankasitraka ny tompon'andraikitra ny hatramin'ny farany dia meko azy ny micro dia mankasitraka anareo ihany koa dia voninahitra ho an'i Jesosy. Tanura yana
就在那